Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Faly fa velonaina ianao ary mbola faly kokoa raha mbola isany mamikitra ianao amin'izao andro sarotra izao. Be dia be tokoa manko no miverin-dalana ary be dia be no mamoifoy. Be dia be no tsy manana fanantenana intsony hoe mientoka ve izao Andriamanitra izao manoloana ny fahoriana izay misy ankehitriny. Eny ary ry hava-malalao Tompo. Andaontsika hivavaka alohany andraisitsika tenin'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra io, manoloana anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zanakao izahay. Misaotra anao satria mbola isan'ireo atao hoe velonaina. Misaotra anao ihany koa satria ny tananao no nitsotra, mikasika ny ankohonana tsirairay avy. Mbola samy tafajoro, mbola tsy nesoronao ny fofinaina izay anao. Eny tsy narevo voaratsy izay tamin'ireo havana, ireo tseho akaikinay, na iza na iza toerana misy azy. Mbola noho ny famindramponao tokoa izany satria izay ny teninao hoe manavao ny famindramponao izay mifono fitiavana isan'andro ianao Jehovah o. Ankehitriny dia fandray fampahery amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ary aoka ny fanamasinao no ametraka ny teny rehetrarehetra atao poko ary koa ny fanamasinao ihany koa no amboly izany any am-poniny izay mandre. Izaho dia fitaovana ihany ary mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka. Aoka ianao Andriamanitra ny anadio mba hamendrika ny molotro hanonona ny teninao izay masina sy tsara indrindra ary foentina manadio anay ihany koa. Mitenenanao raha eo ary izay rehetrarehetra bitsiky ny fanahafa izay tsy avy aminao dia ireo didiko tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mitenenanao raha eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, tenin'Andriamanitra moa dia mahasoa antsika foana isan'andro an'andro na amin'ny fotoana inona na fotoana inona dia tsara foana isika mandray tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ane dia mampizotra antsika amin'ny lalana araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'ny Timoty faharoa toko 3:5-10 any izay teny rehetra loakan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia hoentina ifananarana anitsiana izay diso ary tarihana antsika ho any amin'ny fahamarinana. Andray tenin'Andriamanitra anankiray tsika dia tenin'Andriamanitra izay hainao any amin'ny ohabolana toko 7:20. Ohabolana toko 7:20 dia voavaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe toy ny vorokely miala amin'ny akaniny dia toy izany koa ny olombelona izay mivoaka ny tranony mirenireny. Amen. Teny anankiray tokana no entintsika taridalana. Inona moa no tiana ho lazaina amin'izany? Toy ny vorokely mivoaka amin'ny akaniny ka lasa mirenireny. Ny dikan'izany dia nalaina tahaka mihitsy hoe ohatra ny vorokely. Tahaka izany tsika olombelona rehefa mivoaka eo amin'ny toerana misy atsika. Eo amin'ny toerana atao hoe ametrahan'Andriamanitra atsika eo ambanin'ny fifehezany. Ka rehefa miala itsika dia mitovy amin'ny vorokely izay tsisy fiarovana, tsisy mpiaro ary eo anatrehan'ny fahavalo mandrakariva. Na inona mety fahavalo ny araky ny voalazantsika ombinombeny hoe mety karazan'ny vorona lehibe noho izy ary mety ihany koa olombelona mihitsy aza na biby hafa ihany koa mety hamono azy any amin'izay rehetra alehany izay tsy hampoziny, any amin'izay hazo hitoerany izay tsy fantany. Dia tahaka izany koa tsika olombelona rehefa miala eo ambanin'ny helatr'Andriamanitra dia tsy manana ny atao hoe fiarovana. Taridalana iray ihany izany fa ny inona moa no tiana tongavana amin'izao vaninandro izao? Vaninandro anankiray moa dia efa nilazaintsika hoe efa nivoaka ny soavaly izay soavaly atsaja izay mitondra ny aretina. Malaza tokoa ankehitriny ny atao hoe Covid-19 na coronavirus. Amintsika amin'ny teny izao dia mbola tena hita hoe nandripaka olona maro dia maro eran-tany ary io dia atao ihany ny fombafomba rehetra izay hoentinao hisakanana ny fahafatesana fa dia tena hoe maharoaka olona maro, mandringana olona maro, eran-tany mihitsy aza. Ary tia ilaza hoe gripa tsotra aza. Gripa tsotra aza ao anatin'ny tokantrano anankiray tsy nisy hoe ny fampikasoka, tsy nisy hoe mifandray tanana ny mpianakavy
fa anankiray ny vo de miparitaka vo daholo ny ray trano, zany hoe ny rivotra iainana mihitsy no nahatonga ny aretina miditra. Lasa ny saina mantsy raha mijery manokana ny any amin'ny Île-de-France any France hoe tam'le 11 dia mbola vitsikely, mbola ny 20% no vo, de afaka 10 andro avy eo tonga de vo daholo ny ray ny 100%, zany hoe reo olona be deaibe ao anatin'ny Île-de-France tsy hoe nde hifampitazona daholo na hifampikasoka daholo, fa le rivo ohatrany reny hoe valala tonga ny aretina ny virus dia mandeha isaky miodiny amin'ny globontsika ity dia petaka am'izay tany lalovany. Androantsika de hijery manokana hoe tondra inona teo amin'ny fiainantsika ny coronavirus. Coronavirus dia malaza io ankehitriny. Na kristianina na tsy kristianina dia lasa nitondra tebiteby, nitondra ahiahy ho an'ny fahafatesana zany. Tenin'Andriamanitra nefa dia mametraka antsika isan'andro hoe any Psalamy 1:3 de hoe mahereza aoka atanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra zay manantena ny Jehova. Isika manko rehefa mitebiteby dia reraka ny fo, satria lasa adino avokoa ny atao hoe finoana. Ozy manjatsika hoe na mpivavaka na tsy mpivavaka dia atao lasa mitovy ihany satria samy ao anatin'ny tebiteby avokoa. Ny zava-doza manko de hoe isika eto am'izao tontolo zao dia lasa fiainan'izao tontolo zao no voatery raisitsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy famezatsiny zany satria tsika mbola ao anatiny atao hoe nation anankiray, ary ny nation anankiray de misy ny atao hoe autorité, misy ny atao hoe baiko midina, zany hoe ny zavatra hainy feo an'izao tontolo zao dia fahendren'izao tontolo zao. Izao tontolo zao dia miteny ho an'izao tontolo zao, ka isika ao anatin'izao tontolo zao de tafaraka miaraka mandray an'izay baikony zao tontolo zao. Any ka lasa braqué ny saitsika, lasa mitodika kokoa am'le fanahiny zao tontolo zao. Tsarovy nefa fa ny fanahina dia fahavalony ny atao hoe finoana. Averiko ireo mandeha amin'ny fotoana ianao miara mitebiteby am'izao tontolo zao dia tahakany hoe tsy misy intsony zany le finoana ny fanantenanao. Ampianarina izy tsika isan'andro isan'andro amin'ny télévision hoe manaova ny atao hoe confinement. Eran-tany io de efa lasa zay zavatra tsara ho fantatra nefa de zao. Ny dikany atao hoe confinement dia miteraka fahafatesana maro io. Fa maninona no miteny an'izany? Voalohany indrindra, miteraka fahafatesana ara-nofo ray zay, miteraka fahafatesana ara-panahy faharoa zay. Miteraka fahafatesana ara-nofo dia enao tsy avela mivoaka manaparitaka ny aretina zay azonao ho an'ny hafa, fa aparitao ao amin'ny akonanao. Ny akonanao ihany no avela hifanerasera aminao, zany hoe tsy avela miantso an'le numéro d'urgence ianao raha tsy tena hoe filasika hoe sepotra ozy. Nefa ny atao hoe fahaseporana de efa hiditra amin'ny atao hoe stady final ho amin'ny fahafatesana. De eo zany le tena hoe kely ny chance-ny olona hoe olovelona na tsy ovelona satria tsy afaka miantso. De ny any an-trano ianao zany rehefa mandalo leo karazana symptôme maromaro de mbola tsy atao hoe mantaitra satria ny antony hony de efa saturé ny hôpitaly, efa tsy misy tsony ny any amin'ny réanimation. De voatery zany ianao manaparitaka ny aretina io satria misy le atao hoe période d'incubation ao anatiny 4 andro. De iny no lasa voatery zany naparitahanao le otrika aretina ao amin'ny akonanao. Miteraka ihany koa faharoa ny atao hoe fahafatesana ara-panahy, ny atao hoe confinement. Voalohany indrindra ny foanana ny fiangonana. Tsisy resaka
raha atao ane ny resaka any amin'ny apokalipsy any amin'ny tribulation no misy ny atao hoe fanenjehana ny mpivavaka fandorana baiboly misy ny famonoana ny kristianina ary samy miafina no mivavaka ankesiny nefa dia efa tanteraka ihany satria hitantsika tsara hoe raha ny président-ny frantsay rehefa nyteny de hoe manana ady isika zany hoe armée biolojika tsapany na de tsy kristianina izy hoe manana ady tsika fa ady amin'ny fahavalo tsy hita maso zay mihitsy le tenina avoaka hoe fahavalo tsy hita maso isika nefa tokony hiverina amin'ny atao hoe finoana efa nametraka an'izay ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesianina 4:9 hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo mandra fa fahavalo eny amin'ny rivotra fahavalo eny amin'ny rivotra de tsy iza fa satana rehefa didinao hoe iza moa satana inona no ataon'ny satana manoloana ny zanak'olombelona Jesosy no nanazava an'izany eny amin'ny Jaona 10:10 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono andringana tsy hitanao taratra izy hoe iny izy fandeha andringana anao fa ny fitaovana le zana-tsipika voalazan'ny Efesianina tany ny finoanareo ho ferovana amin'ny hoentinareo manohitra ny zana-tsipika alefan'ilay ratsy zany hoe any tenin'Andriamanitra no mahatakatra hoe misy ny mpandefany le zana-tsipika le coronavirus ny zana-tsipika fa isika kosa dia efa namena ny karazana hoe fiarovana tsy voatery miaroka amin'ny fiarovan'izao tontolo zao fiarovan'izao tontolo zao fanamboaran-tsaina satria na anasa tanana isaky ny sekondra eo are ianao ane lazaiko aminao fa maninona no miparitaka tany la Frantsa ny coronavirus olona telo ane nylazaina fa hoe nitondra an'io avy any Chine zay nandeha avion fa milaza aminao aho fa maninona ny am'izao mbola tsy ampy firy volana akory de efa paritaka efa 4 000 ny cas zany hoe zay nitestena ary zany fa misy ireo tsy nitestena zay nidepistena fa ny akoatran'izay tsy fantatra zay mbola tsy mipotra de ilaza aminao hoe ny ray avion mihitsy no contaminé araka le lazaiko teo amboalohany teo hoe rivotra no mitondra an'io fanamboaran-tsaina mba tsy ampikorotana anao ny atao hoe kasoka tanana mbola ampiana-kado hoe maka 1 metatra sy 1 metatra eny mety hoe le olona efa vo zany tokony hoe etahanao 1 metatra sy 1 metatra mba tsy sy le kohaka tapoka any amin'ny tava any fa ny tiako lazaina hoe le rivotra mihitsy nefa mitondra an'le izy ohatra ny alay voasairy tsara hoe valala invisible io ohatra n'le valala any amintsika le any Afrika rehefa miara mandeha reny de tonga de maizina ny lanitra de ohatran'ireny koa ny fahatongavan'le coronavirus tsy hitantsika maso ary mipetraka amina tany toerana anankiray izy mihodina ny globe de izy koa manaraka an'le rivotra mihodina de tafapetraka de latsaka ao aloha de vo daholo ny ray tanàna fa tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no marina hoe io le zana-tsipika alefan'le ratsy tsisy mihitsy resaka hoe zana-tsipika alefan'Andriamanitra fa lay ratsy no mandringa n'olona maro ary matetika ny tena tanjony dia lasa avy ny tsipino ny manohatra an'Andriamanitra Saola lasa miova tampoka reny raha mbola vela elaela eo fa aloha tonga de riatana mba avy dia namana miaramay any amin'ny elo iverina ozytsika teo hoe izasy anao amin'ny maha kristianina atsika de efa nametraka ozytsika teo hoe le salamy faraiky amin'ny 3:7 hoe mahere zao areo ka hery atanjaka ny fonao dia inao rehetra zay manantenan'i Jehova tsy haiko anao na mahatsapa fa na mivavaka na tsy mivavaka na mivavaka na tsy mivavaka am'izao fahoriana misy an Covid-19 zao dia lasa tohatra lasa mpivavaka avokoa lasa tohatra ny olona mivavaka daholo ny olona rehetrarehetra na de tsy hitanao miditra am-piangonana na de tsy hitanao mbola atao hoe nanandray an Jesosy ary de lasa mahay manao tsipitsipi baolina any amin'ny message messenger any hoe mandefa tenin'Andriamanitra tapoka zany olona tsy hitanao hoe mivavaka hatramin'izay ho hitanao olona tsy namaky baiboly de manaparitadritaka an'ity le atao hoe chaîne de prière
no heverina angamba fa fanaovana an'izay ve no ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo aminy? Tsia, tena diso mihitsy satria ny zavatra azo antoka dia hoe Andriamanitra mahafantatra ny azy. Andriamanitra mahafantatra ny azy. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 8:5. Salamo 8:5 no andininy 5:20 dia milaza hoe ny olona tsara no isehoanao fa tsara. Ny tena olo-marina no isehoanao fa marina. Averiko indray mandeha. Ny olona tsara no isehoanao fa tsara. Ny tena olo-marina no isehoanao fa marina. Inona dikan'izany? Be dia be no manao etikety marina izy. Dikan'izany hoe manao etikety kristianina izy. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny tena olo-marina no isehoanao marina. Eo zany dia hita sady fa hoe tsy izay rehetrarehetra mivavaka na miantso an'Andriamanitra amin'ny andro fahorian'izao, satria mahafantatra ve ianao hoe Salamo 5:15 milaza hoe atsoe amin'ny andro fahorianareo ozy Jehovah dia monjy anareo dia amin'ny voninahitra ahy ianareo. Dia zay zany ny antsoin'ny olona anankiray anazy. Na iantsoantso injato teo azy ianao ka tsy hainao le tena manana etikety hoe kristianina, fa kristianina etikety, zay le mahatonga azy nanamafy tsara hoe ny tena olo-marina no isehoanao fa marina. Marina Jehovah, marina amin'ny teniny amin'ny olona tena marina, ny olona tena no hamarinina. Fa ny olona be dia be ozy ihany no manao tena no kristianina dia mihindrana ny tenin'Andriamanitra atao fanipinipy baolina fotsiny, fa tsy tena lalina ao anatin'ny fonony ny finoanan'ilay tenin'Andriamanitra zay tononony. Zao zavatra tsara tadiditsika hoe io Jehovah io dia mahita ny olona marina avy eny lavitra eny. Salamo 4:3-5. Salamo 4:3-5 dia milaza hoe ny mason'i Jehovah dia mijery ny marina ary ny sofiny mianinona fitaraina ny. Mason'i Jehovah dia mijery ny marina, zany hoe eo ivelan'ny champ de vision an'Andriamanitra ireo rehetra misalovana ho marina na ireo rehetra zay tsy mino. Tenin'Andriamanitra dia manazava antsika hoe ny marina dia voary mandrakariva. Ohabolana toko 1:15 dia milaza hoe ny marina dia vonjena amin'ny fahamarinana. Eto dia ity teny hoe tsara no manao karazana entre parenthèse hoe iza moa ireo atao hoe marina. Tsy ny olona marina te anaraka ny lalàna rehetra, tsy ny olona miseho marina ivelany amin'ny asa tsara, tsy ny olona mpanao fahafolokarena na mpifadianina na mpifanao inona no atao hoe marina, fa ny atao hoe marina dia tokana ihany. Tokana ihany ny atao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra. Iza no atao hoe marina? Tany amin'ny Ancien Testament dia ny olona ozy miezaka manao izay mety mba ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiezahana tsy mandika ny lalàna 613. Fa amin'ny testamenta faharoa indray amin'ny androm-pahasoavana, Andriamanitra mihitsy no miditra lasa moteur ao anatin'ny olona ahatonga ny olona ho mendrika ny asany eo anatrehan'Andriamanitra. Averiko indray mandeha tamin'ny testamenta taloha, ny olona no miezaka maneho ny asa tsara amin'ny fanarahana ny lalàna mba ho mendrika ao anatrehan'Andriamanitra, kanefa moa zay dia efa resy ambolohany. Fa ny testamenta faharoa dia ny androm-pahasoavana ozy tsika, Andriamanitra mihitsy no miditra ao anatin'ny olona mba hahatonga ny asany olona tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Dia eto zany hoe iza ny atao hoe marina? Ny atao hoe marina dia ny olona zay ny diovin'ny rahan'i Jesosy. Rehefa mamaky ianao any amin'ny Korintiana 1:9 manomboka amin'ny 5:7-11 dia milaza hoe moa tsy fantatra ao izy fa mimpangalatra, mpamono olona, mpierina, ny mpijangajanga, mpandainga, mpanompo sampy rehetrarehetra
dia tsy andovany fanjakan'Andriamanitra. Kanefa ozy izy sasany taminareo dia efa mba tahaka izany, kanefa efa nodiovina, no amarinina, no amasinina tamin'ny fanamasina sy ny rahany zanak'ondry. Zay no atao hoe marina, no amarinina ianao fa tsy ianao no namary tena tamin'ny fanaovana ny ty araky ny heverin'ny sasany hoe zay no atao hoe marina. Faharoa, Romanina 8:17. Zay rehetra natsony no amarininy ary no amasininy. Zay zany no atao hoe molona marina eo anatrehan'Andriamanitra. Aza mieritreritra tsony ianao hoe mieritreritra ny zavatra tsy nety nataonao rehefa natiranao le marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra fantatry ny Jehovah raintsika dia Jesosy ao anatinao. Korinthiana 1:1-7 dia hoe Jesosy Kristy nataony ho fahamarinana sy fahamasinana ho anareo. Io zany no amantarana hoe iza le marina. Dia io no mahatonga an'Andriamanitra raintsika azo antoka mihitsy hoe mijery asianao izy. Ny marina no isehony, io le atao hoe ny olona tena marina, tena vrai converti, tena vrai zanak'Andriamanitra. Dia zay le nolazaintsika teo zany efa nanaiky an' Jesosy izy dia nodiovina. Dia ireo zany le tsy tokony eritreritra zany ianao hoe matetika mantsy teraka tebotebo ozytsika teo le miara-mirona n'izao tontolo izao. Very ny atao hoe finoana hoe iza moa ianao. Ao anatin'izao tebotebo izao mihitsy mila mametraka ny tenanao hoe iza tokoa moa ty iza ty. Rehefa lany ny masika ao an-tokantrano satria efa mividy ray pake dia tsisy tsony any farmasia dia brrr. Eo amin'izay zany vao tena hoe ho feno coton amin'izay ny oriko mivoaka any satria tena ho tantara ratsy ty. Zay ny efarany tebotebo ohatry ny olona rehetra ianao. Tsarovy tsara fa Jesosy Kristy rehefa mbola alohany ala teto tany dia mivavaka izy tamin'ny Jehovah raintsika hoe izaho tsy ho mangataka aminao ray ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao fa ny arovanao azy amin'ilay ratsy, y compris le ratsy tsy zanapitsipika zay alefan'ilay ratsy. Fiarovana nomena atsika izany. Efa nivavahana mbola tsy teraka ianao dia efa nivavahan' Jesosy zany momba anao io. Dia ahoana zany momba ny olona zay le olona tsy tena marina, le olona le manana etikety rehefa tonga amin'ny fahavoazana dia lasa miditra am-piangonana, miantso pastera, vavao aloha dia rehefa vita indray problema tsy hitantsony. Inona no manoloana an'ireny olona ireny hoe azo miantoka fa hiaro azy ny tompo. Jeremia 2:20. Jeremia 2:20 dia milaza hoe efa niteny taminao fony ianao mbola tsy nanana ahy. Efa niteny taminao fony ianao mbola tsy nanana ahy. Nefa hoy ianao izaho tsy heno. Fa nanao ny fonao mbola tanora ianao ary tsy nieno ny teniko. Lalina zany dia ahoana zany ny dikan'izay? Mbola tsy fa rehefa tonga kosa ny problema dia ahoana izy Jehovah? Ohabolana 1:5-20 ka hatramin'ny 1:30. Nolavinao ny saina rehetra natolotra sady tsy nety nanaiky ny anatra ianareo izy. Izaho kosa iome raha tonga ny fifandringanana anareo andatsy aho, raha tonga ny matahotra anareo, raha tonga ny zava-matahotra anareo tahaka ny rivo-doza ary ny fandringanana anareo toy ny tadio ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fandringanana. Zay ianareo vao hiantso ahy tsy hamaly aho, ary zay koa nareo vao hitady fatratra fa tsy hahita ianareo satria nakala ny fahalalana izy ary tsy nisafidy ny fahatahorana an' Jehovah, tsy nanaiky ny saina natolotra no tsy ratsirainy avokoa ny anatra rehetra dia inany vokany ny alehany izy ka ho voky ny fiandreny. Amen. Zay ny anjaran'ny olona tsy mino sy ny olona manana etikety kristianina. Ary zay mahatanterahany tenin'Andriamanitra hoe ho hitanareo amin'izao zava-manjo zao ny marina mampiavaka amin'ny marina sy ny tsy marina ary manompo ahy sy ny tsy manompo ahy.
malakitoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ho hitanareo amin'izao ny avahan'ny marina sy ny tsy marina, ary manompo azy sy ny tsy manompo azy. Tsarovy tsara rehefa malala fa Exodosy toko fahatelo amby roapolo andiny fadimy amby roapolo dia milaza hoe manompo an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia sorona aminao, dia ho tahina amin'ny ranonao sy ny haninao, ary esorony aminao ny aretina voninahitra ho an'Andriamanitra, ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.